izao fandaharana vokarin'ny voamera-pirenena mahaleo tena amin'ny sanan'ny fifidianana izao. Araka ny voalazany andininy fahatelopolo ao anatin'ny fehezan-dalàna amin'ny feno fifidianana dia ny faranan'ny seniny 10 aprily lasa teo ny lisy mpifidianana taona 9 ny talata lasa teo ary no natao ny fanambarana ofisialy momba izany tetỳ amin'ny foiben'ny seni. Dao raha antsika tao anatin'ny fandaharana ny mombamomba izay. Mahatratra 27,700 sy 2,000 sy 2 alina sy 2 hetsy sy 7 tapitrisa no isan'ireo olom-pirenena voasoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana izay manome tapiakarana 4,3 isan-jato raha oharina tamin'ny fanavaozana 5,4,4,4 tamin'ny faritra 12 misy eto Madagasikara ny faritra Androy no nahitana salanisy ambony indrindra izay nahitana tapiakarana 10,20 isan-jato izany hoe mpifidy miisa 5,70 sy 4 alina sy 2 hetsy raha toka 3,704 sy 2 alina sy 2 hetsy kosa izany tamin'ny taondasa. Rehefa natao ny fanavaozana isan-taona ny lisy mpifidianana araky ny lalàna izay feny fifidianana eto Madagasikara dia mpahafantatratsika dia tidinay atao seni zany no mampahafantatra anareo mpanao gazety izay anaparika azy amin'ny aina aman-jery ny vokatry zany fanavaozana isan-taona ny lisy mpifidianana izany. Ka raha ny antotanisa zany dia ny tombo 4,3 isan-jato ny fisoratana anarana ao anaty lisy mpifidianana ho an'ireo olona izay mbola sy tao anaty zany. Midika zany fa raha 5,20 sy 700 sy 3 arivo sy 7 alina sy 9 hetsy sy 20 tapitrisa ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana tao anaty lisy mpifidianana tamin'ny famaranana ny lisy mpifidianana tamin'ny 10 aprily 4,4 dia niakatra ho 20,700 sy 2 arivo sy 2 alina sy 2 hetsy sy 7 tapitrisa izy amintsika amin'ny teny izao tao aorian'ny famaranana amin'ny fomba ofisialy ny lisy mpifidianana ny 10 volana aprily lasa teo. Ny fifanomezan-tanana teo amin'ny seni sy ny ratsa mangaikany niaraka tamin'ireo mpandray anjara isan'ny tokony amin'ny fanaitanana ny olom-pirenena isoratra anarana no nahatotosana izao famaranana ny lisy mpifidianana 4,3 7,2 izao. Anolotra mari-pakasitrahana manokana ireo distrika izay hita fa nanao ezaka be indrindra tamin'ity fanavaozana isan-taona ny lisy mpifidianana 4,3 7,2 ity moa ny seni. Anisan'ny fomba fiasa izay napetraky ny seni ihany koa ny mijery ireo ezaka ataon'ny voamera elenivon'ny distrika sy izay rehetra miara-miasa ho amin'ny ezaka izay ataony. Ka amin'ity taona ity dia ezahanay ny anome famporosihana sy atao hoe fankasitrahana ho an'ireo distrika izay tena nisongadina raha ny tany fiakarany fisoratana anarana ao anaty lisitra no jerena. Miainga amin'ny lisy mpifidianana madio sy marina ary ara-dalàna no ahafahana manatotosa fifidianana mangarahara tanteraka sy eken'ny be sy ny maro. Mbola fanambin'ny seni hatrany ny hoe 10 tapitrisa voasoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana hatramin'ny taona 20,2 araka izany mbola maro ireo ezaka ho ataon'ny seni mba ahafahana miantoka fifidianana izay andrasan'ny olom-pirenena rehetra anjara. Marihina fa ny fisoratana anarana ho an'ny fanavaozana isan-taona ny lisy mpifidianana 7,2 20,2 dia misokatra ny 2 desambra 7,2 ary mifarana ny 1,30 janoary 20,2. Dia izay indray ary no masaka azo natolotra antsika tamin'ity androany ity. Isaoranay ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Aza tonona ny fotoana antsika isaky ny talata sy alakamisy amin'ny ora tahaka izao. Veloma tompoko.